Atsika rehetra Tanarivo sy ny manodidina. Ny fiangonana Evangelika Chaîne dia manolotra ho anao FIHAONAM-BE fandraisana hery. FIHAONAM-BE fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra ary ny tanan'i Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Te fiovana sy fahagagana lehibe ve ianao izay tena tsy mahazatra mihitsy. Ity ny fotoana sahaza ho amin'izany izay rahanao amin'ny fiangonana Evangelika Chaîne dia ny Bishop Patrick sy Révérend Phare Andrenarivo. Misy mpanompon'Andriamanitra lehibe ihany koa nasaina ho amin'izany. Les pasteurs Jocelyn Ranjarson, apôtre Michael Daniel, ary pasteur Ertine Andriaromalala. Tongava rehetra amin'ny fiangonana Evangelika Chaîne eo amin'ny Rex Andohanalakely isaky ny talata sy larobia ary ny alakamisy samy amin'ny 10 ora sasany arivo ka hatramin'ny 1 ora sasany. Mandritra ny ray volana dia ny volana Aogositra ho avy izao. Eny Tanjombato kosa dia ny talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany ary ny larobia amin'ny 2 ora sasany. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory tsy misy porofo izahay, tsy misy vidim-pidirana, tongava maro. Dia faly miara-bantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Chaîne ao anatin'ity fandaharana ity. Misaotra anao manokana izay safidy anjony fandaharantsika eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny fotoana tahaka an'izao izay noko tanteraka fa mampahery ary mitondra soa anao. Misaotra ihany koa manasa ireo namana sy havana anaraka ny fandaharantsika amin'ny fotoana tahaka an'izao eto amin'izao fahitalavitra izao. Inoko fa raha ohatra ka ameana minitra vitsy fotsiny ianao mba hizarany aminao fampahirizana ten'Andriamanitra foy dia tsy hanenenanao fa hitondra soa sy hery ho anao manokana. Ety am-piandohana dia te-hampafantatra anao voalohany mikasika ny amin'ny fotoana lehibe izay karakara ny fiangonana Evangelika Chaîne. Izany hoe ny tena marina 9 Aogositra zany fa 7 volana Aogositra 9 10 11 dia mitondra rehefa avy eo 16 17 18 dia hatrany 23 24 25 dia isy fitombavaka lehibe izay karakara ny fiangonana Evangelika Chaîne mandritra ny volana Aogositra izany. Izay iresantsika mikasika ny amin'ny hoe FIHAONAM-BE fandraisana hery ao amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Ahoana moa ny hoe fahagagana tsy mahazatra? Ao amin'ny boky ny Asan'ny Apostoly toko 7:10 ka ny 9:10 dia izao lazain'ny ten'Andriamanitra hoe ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Hoy tamin'ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra nanao fahagagana tamin'ny alalan'ny mpanompony. Ka eto koa misy mpanompon'Andriamanitra maromaro izay ifandimby, izay efa mpanompon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra fahasoavana, manana traikefa ary efa ela tamin'ny fiarana tamin'Andriamanitra, izay inoko tanteraka fa hitondra soa anao satria ampiasa azy ireo Andriamanitra. Mety misy zavatra angamba tena renao mihitsy hoe tena ilako tosika avy amin'Andriamanitra, ilako fidirin'Andriamanitra tsehatra. Inona moa natao hoe fahagagana? Natao hoe fahagagana nge dia Andriamanitra miditra tsehatra, izany hoe ny surnaturel miditra tsehatra amin'ny naturel. Zay mampitsahatra kely ny naturel. Andriamanitra ohatrany hoe raha mandefa CD dia ohatrany hoe manindry pause kely aloha izy, stop kely aloha dia mihetsika izy. Vitsy zay dia averinao tsindrinao play dia averinao normal ny fiainanao. Tianao ve Andriamanitra mba hanindry pause kely aloha ny fiodin'ny fiainanao dia hiditra tsehatra izy. Rehefa avy eo amin'izay vita ny zavatra ataony dia afaka mitohy amin'ny normal ianao raha toa ka ilainao. Fino tsara isan'andro tsika dia mila Andriamanitra miditra tsehatra. Mila fahagagana isika. Mila fahagagana. Ino tsara na ny famelan-keloka nge dia miracle. Fanasitranana dia miracle. Ekena fa misy ny asan'ny dokotera, fanafody sy namana sy namana. Fa azadiny fa misy fetra isika olombelona. Misy fetra. Misy asange olona marary, jerenao any amin'ny hôpitaly, jerena ataony échographie, ataony radio, ataony scanner, tsisy ninona hita, nefa le olona matsiaro marary. Zany zavatra zany efa midépassé ny resaka ny fahaizan'ny olona scientifique. Ary midika zany fa resaka ara-panahy. Ka manasanao izay, ninona mety zavatra irinao, hitranga, homen'Andriamanitra anao, hovain'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Eno tsara ity ny fotoana tena sahaza ao an'izany. Tsy misy vidibidirana ilay fotoam-bavaka. Maimaimpona ary misokatra ao antsika rehetra. Le itsy fotoam-bavaka lava be fa adiny ray monja. Ohatrany hoe avy mirava miatsy ianao dia mitsorika kely manatrika ilay adiny ray dia mody ianao rehefa avy eo. Feno fanantenana tanteraka miova ny fiainako. Mandray fahagagana ianao, ny ampitsony indray ianao miatrika fiainana dia efa fantatrao ny toy ny tantara. Izany hoe
le izy tsy fotoambavaka hoe akana fotoana ela be maraina mandraparivony andro fady ndray amin'ny ariva fotsiny avy enao ny apitsony iny amin'izay mampiatra zay zavatra vorainao sady miaina mifagakana zay navototra ho anao atrany atrany dia isakarivo ohatra rehefa talaty larobia sy lakamisy eny tanjombato ho an'izay mety tena tsy afaka mihitsy ny ariva dia eny fiangonana saina tanjombato ho an'izay tsy mahita fiangonana saina tanjombato dia avy eo amin'ny tetezany tanjombato ianao raha vatia Tananarivo dia mandroso kely dia mahita ny plaque menamena be misy soratra hoe Eglise évangélique saina dia misy pavé miakatra io tonga dia eo amin'ilay plaque mihitsy misy pavé miakatra dia misy fiodinana akavanana meloa zay ny fidinana voalohany amin'ny akavanana dia miodina amin'ny akavanana ianao dia mandroso aloha ao ianao rehefa tonga loloha ary loloha kely ary mihitsy ianao dia misy trano fotsifotsy avo be misy ny sariny mivady misy hoe tonga soa Eglise évangélique saina ao ny misy ny fiangonana saina tanjombato tongava amin'izany fa tsy any enenanao fa tena novan'ny fiainanao ny fiangonana saina tanjombato dia rehefa talata larobia sy ny zoma ny talata larobia sy zoma dia tahaka izao ny fotoana talata sy ny zoma dia amin'ny 12 sasany fa larobia kosa dia amin'ny 2 ora sy sasany tena afaka hanovan'ny fiainanao ity fotoana volana aogositra ity manasanao avy amin'izany zay ngamba tiako marina kely mikasika ny fotoana iny sady nanazavako anao sy nampahaizanao tsotra fa Andriamanitra tehiditra tsehatra hanovany fiainanao tsy aza manaikikivo zany amin'ny fiainana aza manaikikivo zany na dia efa lavitra aza ny alehanao mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Isaia 7:10 hoy zay na dia efa lavitra aza ny alehanao ary sasatra ianao dia tsy mba nanao mihitsy ianao hoe kivy azy zany dia nahazo herindray ianao izy hitanao aza manaikikivy amin'ny fiainana aza manaikireraka aza manaiky ho resy aza manaiky ho rava aza manaiky hamototra aza manaiky ho tonga ho laranofo aza manaiky an'izany ny fiainana dia ara-panahy aza manaiky antra zany Andriamanitra vonita antsika tsarovy Jesosy efa nampanitraina mba hampanakarena antsika fotoana zao andraisanao ny fiovana lehibe avy amin'Andriamanitra ahasoa ny fiainanao sy ny ankonanao ary ny asa mandrarahanao ny anankiray dia misy fotoana manokana ihany koa rehefa alahady natokana ho an'ny ado ao amin'ny lasikarim-pandonary kely rehefa mifolo sasany vakanso ny ado rehetra manasantsika ho avy nareo ado rehetra raha iny tanjombato indray ny fotoana ho an'ny adoletsanta rehetrarehetra dia amin'ny asabotsy isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora fa neny amin'ny raiksa dia rehefa alahady amin'ny folo sasany ka hatramin'ny 12 ora sy sasany izany misy koa ny fotoana natokana ho an'ny tanora fotsiny ihany zany hoe fotoana mbavaka tena hoe tsy resaka événement kely indray mandeha zany fa isakalady amin'izay fiangonana ho an'ny tanora dia ao amin'ny raiksa andonala kely rehefa alahady amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 ora sasany tongava amin'izany rehefa alahady amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 ora sasany eny tanjombato indray dia rehefa sabotsy amin'ny ino izy teo amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 4 ora izany tongava amin'izany fa tena ahasoanao ny fotoanantsika izany manasanareo tanora rehetrarehetra nanatrika amin'ny fotoana ho an'ny tanora tsy voainga anareo zao tao amin'ny raiksa na finaritra be ny ambiance na ny fiderana na ny kilalao natao na ny dimirindra na betrabe ny zavatra ny arahantsika tao anatin'iny fotoana iny zay tena nahasoa ary anatin'ity fotoana isakalahady zay fotoam-bavaka natokana ho an'ny tanora fotsiny rehefa alahady amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 sasany ao amin'ny raiksa dia tena afinaritra tsy hamono aminaina mihitsy ny fotoana tsy resaka hoe ire dia toroteny dia vavaka fotsiny tsy hoe fotsy moa zany fa misy zavatra be da be isakalahady vaovao iarahantsika zay tena afinaritra dia afinaritra izany manasantsika tanao rehetra ho anareo zay manambady rehetra tahaka anay ho amin'ny manambady rehetra sy ny couple rehetra na mety mbola tsy manambady ianao fa efa ny couple zany efa misy olona miaraka aminao koa efa manambady ianao dia misy fotoana natokana ampianarina antsika fotsiny resaka tokantrano resaka fitiavana sy ny fitezanana ankizy sy namana isaky ny alahady indray amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 sasany fa ao amin'ny ritsy andona-kely cinéma ritsy andona kely eo akaiky ny tunnel eo misy ny cinéma ritsy dia rehefa alahady amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 sasany zay fotsiny raha ohatra ianao ka tena maniry hoe mba hanana fiainatokantrano tsara mety ohatra mety tsy miaraka aminao ny vadinao fa mety ianao rery na inareo mivady mihitsy ny tsara manatrika dia tena asoa antsika fotoana natokana ho amin'ny mpivady io amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 sasany ao amin'ny indisy teo ritsy andonana lakely tena asoa antsika zany manomboka amin'ny alahady fa 7 ny volana aogositra izao zany fotoam-bavaka zany ka manasa antsika rehetra ho avy fa ny asoanao ny be ao anatin'ny fonay matoka fa voaraintsika rehetra ny filazana rehetrarehetra zany fa anampy be da be anao zany
misy koa nefa ny fotoana rehefa latsinainy amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina sasany isaky latsinainy zay fotoana tokony ho an'ny vavaka ranoray fotsiny vavaka ranoray fotsiny zany hoe vavaka sika vao miditra dia misy sira kely fiderana tonga dia vavaka misy antom-bavaka be da be ho anareo te hianatra hivavaka so anareo te hivavaka manokana ho amin'ny tokantrano ho any asana resaka vavaka fotsiny any amin'ny farala izy no mampianatra kely momba fanomezam-pahasoavana sy dia tonga dia misy pratika avy hatrany rehefa avy eo ahafanao mandray fanomezam-pahasoavana sy miaina ao anatin'ilay fanomezam-pahasoavana izany matoky efa voarainao ny fandaharantsika androany ary ho avy ianao hitona namana sy ny havana matsaka izy ny sakalady dia mbola tsy miova ny fotoanantsika ka manasanao zay ho avy isaky ny alahady ny tsy am'raiky sy andonana kely dia rehefa alahady misy fidirana amin'ny enina marainy dia misy amin'ny fito sasany dia amin'ny sivindray dia amin'ny folo sasany zany isaky ny adindray sasany dia misy lay rehefa avy eo ny ariva mirohora sasany zay fotoana miracle spécial dia araky ny teneniko teo rehefa volana aogostra zao zany dia misy lay ny fotoana zay fatopoko misy ny fotoana am'ray sasany ka hatramin'ny roa sasany ao amin'ny raikisy ho an'ny tanora fa ny am'ray sasany ka hatramin'ny roa sasany kosa ao amin'ny ritsy dia ho an'ny manambady rehetra izany ny tanjom-bady koa ny fotoana ho an'ny manambady dia isan-kalahady rehefa am'ray sasany ka hatramin'ny roa ora sy sasany ny tena tanjony dia izao ny tsika tsirairay avy rehetra na tokatena na manambady na tanora na lehibe dia azo ny fitezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary afaka tena hitombo sy ahatratry ny ohatry ny fahalehibiazana zay naseho an' Jesosy matoky fanasoanao ny fampahirezana sy ny tenin'Andriamanitra tsotra sy foy izay nizarako ho anao tamin'ity androany ity azadino ny tenin'Andriamanitra izay nangatsika Asan'ny Apostoly toko 8 fa Andriamanitra dia nanao fahagagana tamin'ny alalan'ny mpanompony dia i Paoly anao fahagagana lehibe tsy mahazatra fahagagana tsy fahita fahagagana extraordinaire fahagagana spécial mba hahasoa ny vahoakany mbola tsy miova Jesosy mbola tsy miova mbola tsy miova mbola manana sitrana izy mbola manao fahagagana amin'ny resaka araboly izy mbola mampitombo mofodimy sy ny hazan-dranodoa izy mbola mamerina amin'ilao mitokantrano rava izy zany rehetrarehetra zany mbola hain'Andriamanitra atao tsy fantatrinona ny olonanao manana olona venao tsy haiko nisy naka ny taninao manana olona venao satria tsy nisy naka ny vadinao manana fanambe venao hoe misy vola tsy maintsy tratrarina na misy zavatra tsy maintsy vitaina ao anaty fotoana foy tsy haiko manana tanjona sarotra ve ianao nefa tianao ho vitaina tsy haiko hoe manana aretina tsy mety sitrana ve ianao sa inona ny tena zavatra efa tonga ve ny fotoana tokony anabadiny nefa tsy mbola manana olo-tiana ianao sa isaky miaraka aminao dia misaraka foana inona ny tena olonanao fotoana zao hanovan'Andriamanitra ny fiainanao zay inoko amin'ny foko rehetra fa fotoanao anatrika an'ity fotoana ity Andriamanitra hiditra tsehatra anao fahagagana tsy mahazatra aza manaikivy aza manaikireraka aza manaiky-amototra fotoana ho anao zao fotoana hitain'Andriamanitra anao matoky fa voaraintsika rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana zay ny fampahirezantsika tamin'ity androany ity Andriamanitra ampitombo ny fahasoavana amintsika tsirairay avy raha mila vavaka ianao natoro-hevitra io amin'ny fahitalavitra io ny numéro téléphone ny adresse mail na amin'ny Facebook vonona indray anao ampananjany zay ary vonona hivavaka ho anao tiako kely manamarika fa efa misy ny fiangonana saina etsy inty izy teo eo Anosy-be seny Ivanja ny fiangonana saina eo Anosy-be dia hitanao raha hitanao inty izy teo le tetezana vy miantony eo Anosy-be io dia ety am'le avaty amin'ny akavianao zany raha manatrika ianao avaty toky Anosy ianao zany dia mahita le izy dia avaty amin'ny ilany akavia misy ohatry ny arabe mitsofoka zay dia misy tamalaka be ao dia mitodika fotsiny dia mahita ianao amin'ny akavanao trano avo be maitsomaitso tonga dia misy banderole hoe Eglise évangélique Chaine dia ao amin'io ny fotoana anaovana fotoam-pavany kelikely any le trano kanefa eo ny atomboantsika dia hitatra trany hatrany isika manasanao zay ho avy isan-kalahady etsy Anosy-be ny fotoana dia amin'ny fito sasany sy amin'ny folo ora dia ny hariva amin'ny roa ora sy sasany izany ny Ivanja indray dia tahaka izay ihany koa misy ny fotoana amin'ny fito ora sasany dia amin'ny folo ora dia ny hariva amin'ny roa ora sy sasany raha Ivanja ianao dia ty amin'ny tapony mahazo arivo moa zany Ambotsoa moa zany tapony Ambotsoa dia tsy midina makany androndro ianao fa misy le midina le mivoakany amin'ny TV Plus iny dia ery ambany ery amorony arabe ao anatiny mihitsy zany trano mavokely zay misy soratra hoe Eglise évangélique Chaine misy banderole ao ao ny fotoana fiangonana Chaine iny Ivanja tsy oela dia hisokatra koa ny fiangonana Chaine eny Ampasapitra eo amin'ny pain de Tana teo aloha ao ny fiangonana Chaine tsy oela dia hisokatra ho antsika rehetrarehetra ho amin'izany tongava misy koa ny fiangonana Chaine eny Kianja zay hisokatra tsy oela ihany koa ho antsika rehetrarehetra tanjona dia zao hoe mba hanakaiky anao zahay ka tsy taraina hoe lavitra ny fiangonana sodro zao fa mba hahatonga anao ahita soa
ary ahitany tan'Andriamanitra etsika amin'ny fiainanao. Zay ny fotoana zay tiako ampahafantarina anao ary matoky indrindra fa nasoanao ny fandarantsika. Samia mitomba fahasoavana manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Alenarivo. Veloma tompoko. Atsika rery Antananarivo sy ny manodidina. Ny fiangonana Évangélika Chaîne dia manolotra ho anao FIHAONAM-BE fandraisana hery. FIHAONAM-BE fandraisana hery ho amin'ny fahagagana tsy mahazatra. Fa hono ten'Andriamanitra ary ny tanan'i Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Tehita fiovana sy fahagagana lehibe venao zay tena tsy mahazatra mihitsy. Ity ny fotoana saza ho amin'izany izay rahanao amin'ny fiangonana Évangélika Chaîne dia ny Bishop Patrick sy Révérend Phare Andrenarivo. Misy mpanompon'Andriamanitra lehibe ihany koa nasaina ho amin'izany les pasteurs Jocelyn Ranjarson, apôtre Michael Daniel ary pasteur Ertine Andriaromalala. Tongava rehetra amin'ny fiangonana Évangélika Chaîne eo amin'ny Rex Andona Lakely isaky ny talata sy larobia ary ny alakamisy samy amin'ny 10 ora sasany arivo ka hatramin'ny 1 ora sasany mandritra ny ray volana dia ny volana aogositra ho avy izao. Eny Tanjombato kosa dia ny talata sy ny zoma amin'ny 10 sasany ary ny larobia amin'ny 2 ora sasany. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory tsy misy porofo izahay, tsy misy vidipidirina. Tongava maro.